ministre ohatrany tsapa hoe tsy ampy ambition loatra le objectif napetraka amin'ny gouvernement filoham-pirenena raha nanipiteny kely hoe à la limite manakaiky ny affaire courante le izy inona mety mesure ho raisina mety hoe efa nivaleko teo angamba fa mety tsy azonao tsara izy tamin'ireny zany a sambatsika nampiatra ny culture des résultats garant de développement ty teto Madagasikara raha hitanareo le tableau teo a dia hitanareo fa isika ny firenena azo lazaina farany miditra tao anatiny zany a sehatra zany a mba ho fanatsarana ny vokatra eto amintsika rehefa nanandra le tsika tany amin'ny voalohany iny rehefa manandra hitanareo hoe manao essai ohatrany lalao baolina kitra ihany io na rugby rehefa manao essai ianao zany a dia indraindray tafiditra indraindray tsy tafiditra rehefa vitany fanandramana voalohany hita fa amin'ny ankapobeny naomby fa izao zany amin'ny fanandramana faharoa dia apaka tanteraka any amin'ny fampiarana ny paikady natao dinasa na ny PND zay rafitra napetraky ny filoham-pirenena era-jaonary mampianina hametrahana ny vina napetrany hoe Madagasikara mahomby sy mandroso ary no ateveniny paikady natao dinasa ny hevitra zay tokony ho aroso amin'ny sehatra faharoa mikasika ny initiative pour les résultats rapides mazava ho azy zany a fa amin'izay tapany faharoa zay zany a dia zavatra hipaika tanteraka any amin'ny fiainan'ny vahoaka no hoentina ao amin'ny andininy faharoa mikasika an'izy ity ka tsisy ny maharatsy ny voalohany tsisy ny maharatsy ny faharoa fa aleo miditra manandrana mba hahafahana manarina amin'ny zavatra anankiray hanasoavana sy hampandrosoana ny firenena tokony ho ampahafantariny ireo ministra isan-karazany ny zavatra amboarina ao anatin'izany sehatra faharoa atao amin'ny IRR zany fa tsy miandry aty amin'ny farany sahala amin'izao vao manao conclusion ny premier ministre zay vao dinenina ray zany zay ny faharoa dia efa voalazako teo rehefa atao zany ny fisafidianana ny sehatrasa ho atao dia sehatrasa mifandraika amin'ny paikady natao dinasa no amafisy ny paritra malagasy zary roa volana no atao mba hisy vokany tanteraka ary mivantana any amin'ny vahoaka ny fahatelo moa dia rehefa milaza famparisoana dia tsy maintsy ao anatin'ny fotonya sy fitiava-tanindrazana lalandava no ahafahantsika manantanteraka ny zavatra rehetra na ianareo reo dia manana didy amin'izany averimberiny foana moa zay fitenenana zay a hatramin'ny voalohana mety hiteny le olona anankiray efa diskaloka zany le tsy fa ohatrany Bob Marley tsy maninona fa ny a dia manao antsoavy lalandava amin'ny fotony sy fitiava-tanindrazana mba tena fampandrosoana tanteraka no ataontsika miaraka mialalaka ny demokrasia malalaka ny fanehoan-kevitra tsisy misakana an'izany a fa azadiny fa tanindrazana iombonantsika Madagasikara ary ampitiavana tanteraka no hanompoantsika ny Madagasikara